Fifaliana ny miaraba antsika rehetra ry namana amin'ity fihaonantsika ity ary miaraba manokana ny vehivavy rehetra manaraka izao fandarana izao. Ianareo vehivavy manko no mpandresy fandresena ho an'ny tokantrano, ho an'ny fiarahamonina, ka de mivavaka ho anareo mba ho vehivavy endry, vehivavy ambin'Andriamanitra, vehivavy matanjaka ary vehivavy mandresy ekena fa miatrika ady mafy ianareo eo amin'ny fiainana, be dia be ny olana, ny ampahany betsaka amin'ny olana ao an-tokantrano dia mianjady aminareo avokoa. Mivavaka ho anareo, mampahery anareo. Sarobidy ny ora tsirairay, izay ny lohahevitra hojerentsika androany. Sarobidy ny ora tsirairay. Ao amin'ny ohabolana toko fahaenina andininy fahasivy, dia amin'ny andininy fahaenina amin'ny ohabolana toko fahaenina io. Mandram-paoviana ary mbola hiandry ihany ianao, ry ilay malaina, raha oviana no hifoha amin'ny torimasonao ianao, mandehana any mivitsika, diny io ny fanaony, ka endre tsara. Lohahevitra androany zany dia mampirika antsika mba tsy lehilahy sy vehivavy kamo. Malaina miasa, malaina mifoha am-pandriana, aniza ny fahombiazana? Ho an'izay mifoha maraina, ho an'izay mavitribitrika. Ny olona tsy manana fahazarana miasa mafy sy mampiasa ny fotoana araka ny tokony ho izy dia anana fitsipika izay andrisika azy ho any amin'ny tsy fahombiazana. Aoka ahomby, aoka ho mailamailaka, aoka hifoha maraina. I George Washington, ilay filoham-pirenena Amerikanina voalohany dia noho ny fanarahany tamin'ny fomba entitra ny lamina eo amin'ny resaka fitozoana, eo amin'ny resaka fahakindrana, petrapetraka tsara zany, dia fantatsika fa izy no filoham-pirenena Amerikanina voalohany. Nanana ny daty sy ny toerana tokony hisy azy avokoa ny taratasiny rehetrarehetra, ary tsy misy fiovana na veriny zany fotoana tokony ho tratrariny zany. Tokony hianatra an'izany koa ny vahoaka an'Andriamanitra. Tsy misy zavatra mipetrapetraka, tsy misy zavatra very, tsy misy zavatra lanilany fotsiny amin'ny tsisy dikany, ary tsy andanindany fotoana amin'ny tsisy dikany. Na dia ny fotoana fialan-tsasatra aza dia efa voapetraka azy voarindra tsara. Maro anefa ny tsy hanatratra an'io toerana ambony io, eo amin'ny fitariana, satria manao atsirambina ny fandaharam-potoana anaovana fivoarana sy anatanterahana ny asa. Noho ny tsy fananana tanjona sy ny tsy fananana marika ho-kendrena, dia manaram-po amin'ny zavatra hafa izay tsy mahasoa sy tsy mahomby ny asany izy. Ny fananana fotoana raikitra eo amin'ny fifoazana, amin'ny firy ianao no mifoha isa-maraina, fovoa maraina be, ary eo ararotin'Andriamanitra hamenona ny saintsika amin'ny alalan'ny fahombiazana. Asio lamina ny fandaharam-potoananao eto an-tany. Maro ireo mandany lany fotoana eo amin'ny fandriana maraina, manao grasy matine, fahotana ary fahadisoana goavana izany. Ireo ora sarobidy ireo anefa dia very ary tsy verina intsony ireo ora sarobidy ireo. Ny ora iray izay lanilany foana isan'andro amin'ny fandany laniana, amin'ny alalan'ny toe-javatra tsy mahasoa sy tsy ilaina, dia anadina an'Andriamanitra antsika eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Men'Andriamanitra zavatra maromaro isika, ny tenantsika, ahoana ny ampiasaintsika ny tenantsika araka ny tokony ho izy, ny vatantsika zany. Ny faharoa, ny fotoanantsika, ahoana ny fampiasantsika ny fotoanantsika, izay 420 ora, ireny mpanan-karena ireny dia tsy hoe nomen'Andriamanitra ora hafa ankoatra ny nomenantsika, fa mitovy daholo ny ora nomen'Andriamanitra ny olona rehetra, 420 ora. Ka nahoana ny misy manan-karena be, nahoana ny misy farahidiny, nahoana ny misy sahirana, mitovy avokoa ao fahaizana mandamina ny fotoana. Men'Andriamanitra antsika koa ny talentantsika, samy nomena daholo, ampiasaina amin'inona ireny talenta ireny, ary adin'Andriamanitra amintsika. Noho izany ary, ny ora lanilany foana isan'andro dia fandanimpoana lehibe atao amin'ny tombontsoa izay omen'Andriamanitra antsika. Aoka saintsaina ny momba an'izany, ary andray fanapahan-kevitra deny izao isika mba handany ny fotoanantsika, ny androntsika, ny talentantsika amin'ny zavatra mahasoa sy izay irian'Andriamanitra ataontsika. Sarobidy ary ny ora tsirairay, ampiasao araka ny tokony ho izy, hivavaka isika.
Misaotranao Andriamanitra fa nomenao lesona lehibe mahakasika ny fandaniana ny fotoana izay. Nomenao 420 isan'andro, 12 volana ao anatin'ny taona. Omeo hery mba hampiasaina an'izany amin'ny fomba feno fahendrena ka ho tombontsoanao, ho tombontsoanay, ho tombontsoan'ny asanao. Tahio ny tsirairay avy aminay Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.